Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika indray tatry talata fa 13 volana Jona ity tonga lesona ho an'ny lehibe sika dia manasantsika narak'izany hatramin'ny farany nefa mialoha an'izany dia hivavaka ry Tompo Andriamanitra eo mbola misaotra anao zahay fa mbola nomena tombontsoa amin'ity fotoana ity ianarana ny teninao. Mangataka aminao Tompo mba hiasa ao anatinay, ny fahamarinanao anie hanafaka anay tokoa ny amin'ny fanakejany Satana, ny amin'ny tsy fahalalana, ny amin'ny zava-misy rehetra misy amin'izao fotoana izao, ka fanay miorina eo aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao tetikady farany ampiasan'ny Satana. Tetikady farany ampiasan'ny Satana. Ny fanadihadiana maro natao dia maneho fa maro be no tsy azo itokina any amin'ireo androm-panjakana sy ny fitondram-panjakana. Olona tapotsisa moa no manontany tena hoe aiza ihany ary misy olona manana fitondran-tena tsara afaka hitarika an'izao tontolo izao e. Ny faminaniana apokalipsia dia manondro ny fahefan'ny bibidia izay hanana fahefana inoana fa hatanteraka izay anjara asa izany eo ambany fikambanan'ny fiangonana amin'ny fanjakana. Izao ny voalaza amin'ny apokalipsia 7:12, ny 12 ka hatramin'ny 14. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tandroka folo izay hitanao dia mpanjaka folo izay tsy mbola nahazo fanjakana, fa mandray fahafahana ho toy ny mpanapaka iray ora miaraka amin'ny bibidia izy. Ireo dia miray saina ka manome ny heriny sy ny fahefany ho an'ilay bibidia. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry haharesy azy satria tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka izy, ary haharesy azy koa izay momba azy dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Amen. Teboka telo lehibe manan-danja no asongadinan'ny Jaona ao amin'ireo andalany teny ireo. Voalohany ireo fahefana ara-politika ozy izy dia miray saina ka manome ny heriny sy ny fahefany ho an'ilay bibidia. Ny faharoa indray dia hoe miady amin'i Jesosy ilay zanak'ondry io fikambanana izay mitana fahadisoana io. Dia ny fahatelo amin'ny ady farany eto an-tany dia mandresy Kristy ary ireo mpanaradia azy, mpanaradia amin'ny Kristy izany, tsy ny bibidia zany no mandresy fa Jesosy. Fananontany tena ve ianao ny amin'ny tetikady mety ampiasain'ny devoly hampiraisana amin'ny firenena rehetra? Verimberina matetika manko ny tantara, ary lesona sarobidy no tsoahantsika avy amin'ny faharavan'ny fanjakan'ny Romanina. Rehefa nandravan'ny Eropa ndrefana ny fanafiana nataon'ny Alemaina avy tany avaratra dia nitodika tamin'ny fivavahana ny Emperora Romanina Constantin. Tonga fitaovana n'ilain'i Constantin indrindra ny fahefan'ny Eglizy nikambana tamin'ny fahefam-panjakana. Hatrany nanamafisan'ny fahamasinan'ny Alahady tamin'ny taonjato fahaefatra dia hetsika ara-politika sy ara-pivavahana izay natao mba hampiraisana ny fanjakan'ny lehibe nandritra ny fotoan-tsarotra. Niriny Constantin ny hampiraisana ny fanjakana ary niriny Eglizy Romanina ihany koa ny hanova fo an'izany fanjakana izany. Milaza an'izany mazava tsara ny mpahitatara malaza
anankiray atao hoe Arthur Weigall miteny hoe ny tena antony nanaovan'ny eglizy ny alahady ho andro masina ozy izy dia ny mahafetin'ny masoandro isan-kerinandro an'izany. Politika kristianina mazava ny famerenana ny ireo andro firavoravoron-jentilisa izay nakamin'ny vahoaka araka ny fomban-drazana sy ny fanomezana hevitra kristianina izany. Amin'ny fotoan-tsarotra lehibe anankiray rehefa matahotra sy ora ary mitebiteby izao tontolo izao dia mikaroka fantatra an'izay hitondrana fitoniana sy fiarovana ho azon'ny olona tahaka an'ireny hitantsika tamin'ny valanaretana Covid-19 ireny. Tahaka an'izany no nisehoan'ny didy jadona tamin'ny lasa ary tsy misy antony tokony eritreretana fa tsy hiseho intsony mihitsy izany. Araka ny faminaniana dia hisy zavatra hanetsika ny fitsangan'ireo toe-javatra faran'ireo. Na dia sarotra aza ny hahalala ny mety ho fizotran'izany rehetra izany dia tena efa hitan'izao tontolo izao ny mety hisehoan'ny fiovana lehibe ary tena haingana koa izany. Na dia tsy fantatsika aza ny tsipirian'ny toe-javatra ho azy dia tokony ho vonona hiatrika ny zavatra miseho isika. Za sy anao izany tokony vonona hiatrika ny zavatra miseho ary tokony tsy ho gaga isika rehefa miseho izany fa tokony hanamafy sy hampiorina mandrakariva ny finoantsika ary hampitoetra antsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Dia aminao tokoa anie izany teny izany anio fa haniny ondry ary mivonoana tokoa amin'ny fotoan-tsarotra farany izay iseho ary aoka isikina ny fiadiana rehetra ny fiadian'ny mazavana isika. Amen. Ray ny masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'io anio ity ampianary mandrakariva izay hivonona sy hatsapa fa tena miaina tokoa amin'ny andro farany ary ianao tokoa ny tokonay sy ihany mpamonjy anay. Ampio ny tsirairay avy mba hijoro matoky amin'ny fanarahana anao ka tsy hisy ho very tokoa izay fa mba hitsena anao any amin'ny rahony lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.